afaka mipetraka avetsika tonkoa dia mangataka minitra fahanginana mba tsisy miresaka intsony. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, ho aminareo any ry havana ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Rayntsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fifaliana no hiarabana anareo ndray amin'izao alahady 17 ny volana Janoary 2024 sy 2025 izao, izay natokany fiangonana Telotota, fiangonana Luterana Malagasy aty Eropa, ny communauté catholique Malagasy ex-Marseille, CMAM, ary koa ny FPMA ex-Marseille izay mandray. Isaorana manokana ny andraisantsika ny pastora Rakotomahefa Erika Eloa izay avy any lavitra avy any Montpellier, tonga mandray anjara sy mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoam-pivavahana izao. Mankasitraka mankatelina pastora. Ny frère Rakotondranay Jean Charles no ny anto manokana dia tsy afaka miaraka amintsika anio, fa mampitondra kosa ny teny fiarabana sy firariantso ny amin'ny taona vaovao izay diavintsika ity 2024 sy 2025, ary toy izany koa ny flou ny communauté catholique malagasy izay tsy afaka, toy izany koa ny floan'ny fiangonana protestante malagasy ex-Marseille, FPMA ex-Marseille, tsy afaka no ny antony ara-pahasalamana, nefa miaraka manatrika antsika mianakavy amin'ny alalan'ny haino aman-jery Zoom sy ny YouTube, ka na dia tsy eto ary izy dia miaraka miompim-panahy amintsika hatrany. Ry havana, faliko mandray ny solotena mpanjakana izay manatrika hatrany tsy tapaka ny fotoam-pivavahana izay iarahantsika manao indroa isan-taona. Eny mankasitraka mankatelina amin'ny fanatrehanareo izany, izahay, Enikatsa, Enimboninahitra, ary miara-manandratra hafa ny maha-malagasy antsika raira, nefa tsy izay ihany fa ny amin'ny maha-kristianina antsika vavolombelon'ny filazantsara, mandala ny fihavanana, ary indrindraindrindra mankatoy ny didin'ny tompo dia ny hoe mifankatiava, fa izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra nareo. Ary izany koa ny loha-hevitra izay mpanjinitsika anio dia hoe ny fitiavana maritra mandrakizay, maritra mandrakizay ny fitiavana, ary izany fitiavana izany no ivelomantsika ety amin'ity tany izay nametrahan'ny tompo antsika ity. Mankasitraka tompoko ny amin'ny fanatronanareo izao fotoana izao, ary mialatsiny sahady ny amin'ny fandraisana izay tsy lavorary, satria iarahantsika malala fa izao trano nomen'ny tompo izao dia mbola betsaka ny asa tokony atao. Anisan'ny tsongaina manokana amin'izany ny chauffage, somary mangatsika ihany, na dia efa hatramin'ny alina aza nefa nafanaina nalefa ny chauffage mba hahatonga antsika anao izao fotoam-pivavahana izao amin'ny fomba tsara arak'izay azo atao indrindra. Dia na izany aza miala tsiny izahay ny amin'ny atsika, fa ny zavatra azo antoka tompoko dia ny fonay izay mandray anareo dia mafana koa dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany ny izao fotoam-pivavahana, iarahantsika prala ao amin'ny tompo, arak'izay voalazan'ny pastora tatsy amin'ny fotoam-bavaka, prala isika, ny anaram-piangonana no hafa, fa itsika dia prala ao amin'ny tompo, natsony hijoro vavolombelona, ho jiro sy fanasina eto amin'ity vondrona, eto amin'ity fiarahamonina izay nametrahany antsika ety, dia ny Marseille manodidina izany. Koa hiara-hitsangantsika iredina ny hira hoe sambatra raha ny prala ny miara-monina.
dia miavatsika luteranina manao vavaka fidirana. Iary vavaka sika rehetra tompo, feny fisaorana anao ny fonery tompo Andriamanitra eo, vorinao eto amin'ity tempolinao ity izahay, midera sy mankalaza anao izahay, satria tsara ianao Jehovah ary mandrakizay ny famindraponao. Taio izay rehetra izao, taio ny tanindrazanay, ary meo anay ny fotianao Jesosy, fotsy misaraka aminao. Tompo malala anay eo, mametraka izao fotoana izao eo anatrianao, mitsaoka anao izahay, midera anao izahay, fa tsara ianao Jehovah ary mandrakizay ny famindraponao. Manatrefeny izao fotoana izao ianao Tompo, amin'ny anaranao Jesosy reriany no angatana izany. Amen. Teralaza heriaja ho an'Andriamanitra. Mivavaka isika. Tomba misaotra anao izay satria novorianao eto amin'ity toerana ity izahay, zanakao, izay iray ao aminao, antsonao amin'ny fitiavana, antsonao ho jiro sy fanasina, ho fahazavan'izao tontolo izao. Nefa mahatsiaro tsy tanteraka izay manoloana an'izany antsoiraka izany, izany misiona entsonao sy anorahanao anay izany, satria
na izahay samy zanakao aza dia tsy mifanaraka, tsy mifankatia ary indraindray mifankahala mihitsy aza. Eny toy ny tongo bakivaky tokoa izany, sady marary satria ny tenan'i Kristy no voazarazara, mahamenatra satria ny olona natsoina anazava indray no miaina ao anatin'ny aizina. Ireo zay hitondra hanasina indray no tonga matsatso. Mifona aminao zay Tompo, mamelany elokay, tsy miafina aminao zay rehetra tokony hovaina ao amin'ny fiainanay tsirairay eo avy. Hifonanay tanteraka aminao ny zavatra rehetra nataonay nefa tsy tokony natao, ireo zavatra tokony natao nefa tsy vita. Matsiaro menatra zay manoloananao, ary soa fa menao ty andro ity, ianao lay tompo ny aina, ianao lay ivavahana, ianao lay manome fahavelomana, no mbola manome tombon'andro anay anio. Koa raisinay ho fahasoavana izany, ho tombony, mba amin'ny tranana indray ilay fihavanana zay noentinao tao amin'ny Kristy. Mivalo, mibebaka eo anatrehanao zay, ho any amin'iza tokoa moa zay, ianao no manana ny teny fiainana. Koa zay rehetra vitanay teo anatrehanao Tompo, na tamin'ny alalan'ny tenanay manokana, na tamin'ny anaran'ny anara-piangonana, na amin'ny maha-malagasy, ny amin'ny maha-olom-pirenenanay, dia mahatoky zay fa tsy anisany eloka ianao, ary hanarona ny fahotanay na inona zany na inona, ka hanangana anay indray ho zanaka vaovao, zanaka manoa, ho vavolombelonao eto amin'ity firenena, eto amin'ity tontolo no arianao ity, zay nanarahanao anay. Noho ny an'i Kristy Jesosy tomponay, ilay maty, ary nefa koa mitsangana tamin'ny maty, ary mifona aminay eo ankavananao, miaraka amin'ny fanahy masina zay manonona vavaka tsy haitinonona, no irinay, anarinay, sy angatahanay izany vavaka izany. Ianao lay mamela eloka isan'andro. Amen. Yeah.
maniry zany dia ndeha aritsika hitsangana andray ny teny famelan-keloka avy amin'ny tompontsika. Hoy ny tompo, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako aminao aho. Amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no anambarana fa voavela ny elokareo. Amen. Midy rano tompo. Sika tompo. Zao dia ny vavatsika Luterana no hitondratsika amin'ny vavaka fampianarana. Hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay io, misaotra sy mitera ry mankalaza ny anaranao masina izahay, fa Andriamanitra tsara sy mpanao tsara ianao. Misaotra noho ny amin'ny andro anio, misaotra noho ny tompa-velomana izay mbola omenao anay tsirairay avy. Misaotra koa noho ny amin'ny fanasana izay nataonao anay tonga eto amin'ity tempolo masinao ity, mba hanana anjara aminao, mba hampianarinao ihany koa. Eny fa na dia mpanota mahantra aza Andriamanitra,
dia raisinao ho adidinao satria asanakao tokoa. Ankehitriny Andriamanitra ho tonga eo amin'ny famakina sy fianona ny teninao, dia mangataka indrindra ny fanahinao, ny fanahy masinao, ny fanahin'i Jehova mba hanazavanay ny teny, satria ny sainy ny fanahin'Andriamanitra ihany no mahalala ny sain'Andriamanitra. Dia hazavao ny foa mampanahinay Andriamanitra mba ahay andray ny teninao ary hanohy izany teninao izany. Ary zany fanahiny masinao zany koa no hitaridalana anay amin'ny marina rehetra, hampianatra anay, hanazavanay ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy, ary koa hitahiranay amin'ny finoana mba haretanay hatramin'ny farany, satria izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Dia aoka koa tsapanay mandrakariva ny fitiavana ho anay Andriamanitra, ary mba tonga anay hanoha ny teninao, satria endriky ny fanajana sy ny fanomezam-boninahitra anao zany. Koa ny teninao no hivelomanay, ary raha velona izay dia ao aminao Jesosy, ary raha maty izay dia ao aminao ihany koa. Dia taio ny fotoana rehetra ho fanomezam-boninahitra anao. Ary amin'ny anaran'i Jesosy manan-kery avy amin'ny Nazareta no entina manonona sy maniry ary mangataka izany vavaka izany. Amen. Arak'izany vavaka izany dia ny hira asina 50 miantso anao zahay ry Tompo fa mitady ny fanahy hanavao ny taninay. Amen.
fotoanany vakiteny isika dia angatahana ny solotena isa-piangonana anatanteraka izany. Ny vakiteny voalohany oranisitsika dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Jeremia toko voalohany ny 14 ka hatramin'ny 15. Nisy tenin'ny Tompo tamiko nanao hoe mbola tsy noforoniko tao an-kibon-drenonao akory ianao dia efa fantatra, ary mbola tsy teraka akory ianao dia efa natokako hanompo ahy sy notendreko mpaminany ho amin'ny firenena maro. Ary namaly aho hoe indrisy ry tompo andriananareo, mbola tanora loatra aho ka tsy mahay mandahateny, fa hoy ny Tompo tamiko hoe aza manao hoe mbola tanora loatra aho fa tsy maintsy handeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao ka ilaza aminy izay rehetra nandidiako anao. Aza matahotra azy fa miaraka anao aho mba hanafaka anao. Izany ny teny entitry ny Tompo tamiko. Avy eo izy dia nandroso ny tanany ka nanendry ny vavako ary nilaza tamiko hoe ianao no hanambarany teniko. Jereo fa omeko fahefany ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy hanjera, hanapotika sy handrava ary hanorina sy hamboly. Ary nisy teny nanontany hoe inona no hitanao Jeremia? Dia novaliako hoe ratsa-paiso na azo mahatsiaro no hitako. Ary io ny Tompo tamiko, nahita tsara ianao fa hatsiaro aho mba hanatanteraka izay lazaiko. Dia mbola nisy tenin'ny Tompo tamiko nanontany hoe ary inona no hitanao izao? Dia navaliko hoe vilany mangotraka no hitako, avy any avaratra no mitongilana makatỳ ny vavany. Ary hoy ny Tompo nanazava tamiko, avy any avaratra tokoa no hipotra ny loza hamelezana ny mponina rehetra eto amin'ny tany. Fa izao Tompo dia miteny entitra hoe antsoko ny fonkom-pirenena rehetra amin'ireo fanjakana any avaratra, ho avy ireny ka samy hametraka ny seza fiandrianan'ny mpanjakany avy eo anoloan'ny vavahadin'i Jerosalema. Anodidina ny mandany rehetra izy ary hanafika ny tanàna an-dehibe rehetra ny Joda. Avokako ny didim-pitsarana hamelezana ny mpon'ity tany ity noho ny ratsy rehetra izay nataony. Nandao ahy izy ka nanao sorona ho an'ireo andriamanikafa dia ny Andriamanitra asa tanany izay ivavahany. Fa ianao kosa ry Jeremia, miskina, mitsangana ka ambarao azy izay rehetra nandidiako anao. Aza matahotra azy ianao, fandrao ataoko raiky tahotra eo anatrehany. Manomboka izao dia ataoko mafy toy ny tanamamimanda ianao sy toy ny andro vy ary toy ny manda varahany rehefa mifanandrina amponina rehetra eto amin'ny tany amin'ny mpanjakany Joda sy ireo mpitondra fanjakana sy ny mpisorona ary ny saram-bambe-bahoaka ao amin'ny tany. Hiady aminao izy nefa tsy haharesy anao fa miaraka aminao aho mba hanafaka anao. Teny endritra avy amiko Tompo izany. Tory Jesosy loharanonaina. Toizatsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra.
Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy faharaiky amby telopolo. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy faharaiky amby telopolo dia hotohizana amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, kanefa ireo fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra no ireo fatratra, ary dia ny lalana faran'izay tsara indrindra no atoroko anareo izao. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny fitenin'ny anjely aza aho, ka saingy tsy manam-pitiavana, dia zary varahina maneno sy kipantsona mikarantsana fotsiny. Na dia manana ny fanomezana ilaza afatra avy amin'Andriamanitra aza aho, ka hatakatra ny zava-miafina rehetra sady ho feno ny fahaizana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra ilaina mba hafindra tendrombohitra aza aho, saingy tsy manam-pitiavana, dia tsinotsinona ihany. Na dia mizara ny fananako rehetra mahantra sy mahafoy ny tenako mba hirehareako aza aho, saingy tsy manam-pitiavana, dia tsy misy mahasoa ahy akory izany. Mahari-po ny fitiavana, be amiram-po ny fitiavana, tsy mialina ny fitiavana, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao ny tsy mendrika, tsy mitady ny ho azy, tsy mora sositra, tsy manao andolo-po, tsy mifaly amin'ny tsirariny ataon'ny olona, fa mifaly amin'ny marina ataon'ny olona. Ny fitiavana no ahazakana ny zavatra rehetra, ka hananana finoana sy fanantenana ary fandeferana amin'ny zavatra rehetra. Tsy manam-pahataperana ny fitiavana, ho foana kosa rahatr'izay ny filazana hafatra avy amin'Andriamanitra. Hitsahatra ny fiteny tsy fantatra, ho foana koa ny fahaizana, satria sombo ny zavatra haintsika, sombo no afatr'Andriamanitra voalazantsika. Fa rehefa mby amin'ny tanteraka, dia ho foana ny sombotsombony. Fony mbola zaza aho, dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Rehefa tonga olon-dehibe aho, dia nariko avokoa ny fanaon-jaza. Ankehitriny tokoa dia mahita manjavozavo toy ny amin'ny fitaratra isika, fa rahatr'izay vao ahita mifanatrika. Ankehitriny dia sombo ny zavatra fantatro, fa rahatr'izay aho vao ahafantatra tsara toy ny ahafantaran'Andriamanitra ahy. Izao kosa dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana lehibe indrindra amin'ireo. Ny asomparana levony soloy fitiavana. Iara hitsangantsika handray ny vaovao mahafaly. Hitantsika izany ao amin'ny lioka toko fahaefatra ny andiny faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny taminy hoe, androany no efa tanteraka eo anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana naloko ny vavany, ka hoy izy, tsy zanaky Josefa va ity? Ary hoy kosa Jesosy taminy, ataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe, mpanao fanafody sy trano ny tenanao, izay renay fa nataonao koa tao Kapernaume dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny, fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli, raha niantona ny andro 3 taona sy 9 ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Eli,
fa ho an'ny Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'ny tanin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory aza fa namana Sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao amin'ny tanàna ary nitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba azerany any amin'ny antsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa mandeha. Amen. Eo am-pitsanganana ihany no iredonantsika ny andininy fahatelo manaraka, milohany andraisantsika ny afatra avy amin'ny tompo izay ampitondrainy ny mpanompony pastora Rakotomahefa Erika Eloa. Toroy sy ampianaro ny fitiavanao izahay. Afaka mipetraka sy eto. Miaraka hivavaka isika rehetra. Ity no fotoana izay handrenesanay ny teninao iantsoanao anay eto amin'ity anio ty ry Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra koa dia mangataka aminao indrindra zahay raha hihaino ny teninao, mangataka anao amin'ny fanahinao masina hanokatra ny fonay hanala ny sakana rehetra izay andavanay ny teninao, fa mba hampandrosoinay ao amin'ny fonay sy ny sainay ny teninao, hanavaozanao anay, ahatonga anay olom-baovao. Dia misaotra anao fa tsy mitsahatra ny manavao anay isan'andro ianao amin'ny fomba maro sy takatry ny saina, mba hahatonga anay hanana fitiavana. Eny, misaotra anao fa amin'ity fotoana ity tandrify anay tokoa ny teny izay ambaranao aminay, fa izahay izay mpanota tsy manana izany fitiavana izany no hitodihanao ka tianao hitoerana izany fitiavanao izany izay atolotra ao anay amin'ny fanahinao masina. Dia misaotra anao fa ny mpanomponao izay tsy mahay manambara zavatra tsara no ampanambaranao ny tsara indrindra, ny sofina izay zatra mihaino zavatra ratsy ampandrenesinao ny tsara indrindra, dia ny fitiavanao izany. Dia mangataka anao hanavao anay amin'izao teninao izao, tsy amin'izao anio izao ihany fa amin'ny andavanandrom-piainanay, havao izay zahay mba ho taratry ny Mahandriamanitra fitiavana anao ny fisianay eto an-tany, eto amin'izao fiainan'izao. Dia mamelanay amin'ny fahotanay rehetra, fa amin'ny anaran'i Jesosy zanakao mpanavitra anay no angatana izany. Amen.
eny tompo faly miarabantsika rehetra mahatratra izao fotoana izao indrindra amin'izao fotoana iarahantsika mpianakavin'ny finoana miara-mivavaka eto izao. Ny rariana dia ho salama lalandava isika amakivaky ity taona ity ary ho tafatoetra mandrakariva ihany koa ao amin'ny tompo. Izay no fiarabana fohifohy fa ny tenin'Andriamanitra izay andrahan'ny tompo ahito no andeha ho resahantsika be dia be. Ny teny izay hita amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10 dia ny andininy 9 tapany voalohany ihany. Korintiana voalohany toko 7:10 andininy 9 tapany voalohany ihany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Amen. Raha lazaina amin'ny mijery ny dikateny samihafatsika, ny dième ohatra dia mandika azy hoe ny fitiavana tsy mana pahataperana. Ny fitiavana tsy mana pahataperana. Ny dikateny protestanta eto dia manao hoe tsy ho levona. Tsy ho levona. Misy dikateny frantsay manao azy hoe ne périt jamais. Zany hoe ilay ao ambadika ny ihany ilay hoe tsy ho levona. Zany hoe tsy misy fiafarana. Misy indray manao azy hoe ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Zany hoe ao ambadik'izay misy an'ilay ity zavatra anankiray ity izay hitantsika ao amin'ny teny fototra dia ny hoe mihintsy. Raha ny tena izy zany dia tokony izao no andikana azy hoe ny fitiavana tsy ho levina mihintsy. Dia io no resahantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao, ny fitiavana tsy ho levina mihintsy. Mihintsy. Raha ohatra hoe mandrakizay izy dia mety eritreritra ihany tsika hoe misy resaka fotoana ao ambadika n'ilay faharetan'ny fitiavana. Indraindray mety heritreritra an'izay tsika na dia tsy tena toy izany ihany aza ny ao ambadika n'ilay teny. Fa ny firesahana hoe mihintsy dia manambara ny fitohizan'ilay faharetan'ny fitiavana na ny fitoeran'ny fitiavana ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra. Raha mijery ny manodidina azy eo isika, manodidina na ny teny perikopa izay miaraka aminy manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 7:12 dia ireto no zavatra azo resahana. Ny hoe tsy ho levina na ny hoe tsy manam-pahataperana dia izao no azo andikana azy raha mamaky ny manaraka isika. Raha isika manomboka eo amin'ny 9 tapany B, fa raha ny faminaniana dia ho levina, ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana, fa sombitsombony ny fahalalantsika ary sombitsombony ny faminaniantsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombitsombony intsony. Fony mbola zaza dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariako ny fahazazana. Fa ankehitriny isika mizaha amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa raha hatrizay dia mifanatrika. Ankehitriny sombitsombony no fantatro, fa raha hatrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Raha dika ny hevitra ilay teny hoe tsy manam-pahataperana na ilay hoe tsy ho levina. Ny hoe tsy ho levina amin'ny fiteny malagasy moa raha raisika ohatra hoe ny vongana ranomandry. Rehefa tratran'ny masoandro izy dia mitsonika ary dia tsy hita intsony, dia iny no atao hoe levina ny ranomandry.
ny hoe tsy manam-pahataperana indray any ao ambadika ny dia zao tsy misy fiafarana toa tahaka ny zavatra rehetra izay hisy fiafarana araka ny teny izay nivakiantsika teo a ity fitiavana ity dia tsy hisy fiafarana fa mitohy foana izy, mitoetra foana izy. Ao ambadika an'izay fitoerana izay a misy an'izao zavatra izao ny atao hoe maharitra dia tahaka an'izao koa ny azo andikana azy. Misy fotoana mandeha dia misy zavatra sarotra mandalo samihafa eny mandritra n'iny fotoana lava iny. Ohatra, raha mihazakazaka aho, miala veto ohatra hoe ho any Martigue, mihazakazaka, anao marathon zany, dia eny an-dalana aho, miakely ny aiko, mety ho sempotra aho indraindray, fa saingy izao raha manana faharetana dia mandeha tonga any Martigue, mihazakazaka foana tonga any aho, izay ny manana faharetana. Manoloana an'ireo zavatra sarotra eny an-dalana izay atrehiko dia izao tsy mijanona aho fa mandrosoana, tsy miabandona aho, tsy miala. Zany hoe ao ny fotoana, ao ny zavatsarotra, fa ao ilay tsy miabandona mitoetra amin'ilay tanjona izay ho tratrarina. Raha lazaina zany hoe ny fitiavana tsy manam-pahataperana, zany hoe mitoetra maharitra ny fitiavana dia izao no ambadik'izay tsy ndriana manokana ilay hoe tsy miova izy na dia misedra zavatra maro samihafa aza. Ny olona tia na dia misedra zavatra maro samihafa aza dia mitoetra mandrakariva ny fitiavana ao anatiny. Izay marihina tsara fa ilay fitiavan'Andriamanitra ny resahana eto, fanomezana avy amin'Andriamanitra fa tsy ilay fitiavana misy eo amintsika. Raha mbola tsy nandray an'Andriamanitra zany a, manam-pitiavana, misy fitiavana ihany ao, misy isan-karazany fitiavana. Fa raha mbola tsy nandray an'Andriamanitra dia izao ilay fitiavana mety levona no ao zay. Raha mbola tsy nandray an' Jesosy dia mbola ilay fitiavana mety levona no ao zay. Fa ity fitiavana resahana mitoetra mandrakariva ity dia izao ilay fitiavana fanomezana avy amin'Andriamanitra. Dia io ny mahatonga azy atao hoe tsy manam-pahataperana, satria ilay Andriamanitra izay mpanome azy dia tsy misy fiandohana ary tsy misy fiafarana, tsy misy fiandohana, tsy misy fahataperana, fa Andriamanitra mitoetra mandrakizay. Ka raha fanomezana avy amin'Andriamanitra ilay fitiavana dia mitoetra mandrakariva ary mahazaka ny zavatsarotra samihafa izay lalovany. Io ny tsarovy tsara. Ny tia dia tsy maintsy mandalo zavatra sarotra amin'ny fiainany. Io na amin'ny fiaina tokantrano io, na amin'ny finamana io. Ary ianao aza raha raisitsika amin'ny andavanandrom-piainanao, raha anao tia olona anankiray, raha fantatry ny olona anankiray hoe tia azy ianao, tsy dia raharahiny intsony na miresaka amitié io na resaka zavatra zany, manomboka tsy dia miraharahanao izy, fa mitady mason'ireo izay tsy fantany hoe tsy fantany hoe tia azy izy. Mitady ny mason'ireo indray ny olona amin'ny ankapobeny. Io ny zavatra misy. Tsika olombelona tsy dia mahay mitia. Tsy dia mahay mitia isika amin'ny ankapobeny. Dia Andriamanitra zany no tompon'ilay fitiavana, ny avian'ilay fitiavana, fanomezam-pahasoavana ilay fitiavana. Dikan'izay maharitra mandrakizay izy dia mitoetra mandrakizay koa ny fitiavana izay omeny. Ary io no itiavana itsika. Io ilay hoe fitiavana agape. Fitiavana agape. Dia ilay fitiavana manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana, manolotra ny ainy hamonjy ny fahavalony. Fitiavana izay tia hatramin'ny fahavalony azy. Tsy mitady ny azy, araka ny amaritany azy eo aloha eo. Vakitsika ny 14 ka hatramin'ny 15 hoe ahoana ny toetra n'ilay fitiavana izay tsy ho levona sy ny zavatra sedrainy. Ny fitiavana
ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Io ilay fitiavana. Io no itiavan'Andriamanitra atsika. Io no itiavan'Andriamanitra atsika. Raha ataontsika hoe mba karazana unité centrale na ordinateur ny isika rehetra io, dia natao hoe nybranchena amin'ity vidéoprojecteur ty raha atao hoe azony jerenany anatin'ny fotsika rehetra any, nanomboka hatramina olonantsika mandrak'izao androany mipetraka eto zao, projetena eo amin'ny écran eo, tantaratsika. Asa angamba mety misy tsy sahy, mety tsy sahy miseho mifanena amina gasy itsony zay tato amin'ity fiangonana ity. Hilazana amintsika hoe isika rehetra io ao anatintsika ao dia misamboaravoara ao ny hevitra rasy rehetra zao, fa dia mitolona isika isan'andro, miady mampangina azy, ary any amin'ny mangina aza dia indraindray mikomy amin'Andriamanitra, mikomy miady amin'Andriamanitra, mifandrafy amin'Andriamanitra, mampirafy, mangala badin'olona sy ny sisa. Kanefa zao tsy mahalevina ny fitiavan'Andriamanitra atsika izany. Ahoana no isehon'ny fitiavan'Andriamanitra atsika amin'izany? Ny mbola amelany atsika hanana fotoana hibebahana, hifonana amin'Andriamanitra, hiverenana aminy. Izany ilay fitiavan'Andriamanitra, tsy levon'ny fahotantsika, fa maika aza ny mahampanota atsika no mahatonga azy hamonjy atsika. Manana faharetana amintsika izy, maharitra ny zavatra rehetra, ny fitiavan'Andriamanitra. Za tsy manao hoe dia milomanosa amin'ny fahotana tahaka ny lomanosana ety amin'ny plage ety. Fahotana kavia, fahotana kavanana, ny ratsan-tanana anankiray samy mitondra fahotana daholo. Mitovy amin'ny isan'ny ratsana eny amin'ny vatana ny isan'ny fahotana vita ao anatin'ny ray andro. Tsy izay ny tiako tenenina, fa ny tiako hotsindriana dia ilay hoe ilay fitiavan'Andriamanitra atsika. Ilay fitiavan'Andriamanitra atsika no mbola mampitoetra atsika tahaka an'izao. Asa natsapanareo zany raha mifoha maraina, asa natsapantsika zany raha mifoha maraina, fa ny andro, ny ora, ny minitra, ny segondra amin'ny fiainantsika tompoko dia fahasoavan'Andriamanitra no andraisantsika azy. Ho atsika mpino zay? Inoatsika fa fahasoavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra atsika no ananantsika segondra iray, minitra iray eto amin'ity fiainana ity. Eny fa na dia miala eto aza isika dia izao fitiavan'Andriamanitra no ananantsika fanantenana, fa raha miala eto sika dia tsy mifarana eto koa ny tantaram-piainantsika, ny fiainantsika tsy mifarana eto. Tiantsika Andriamanitra, ka na dia olombelona mpanota aza isika, dia tsy avelany hifarana ny tantaram-piainantsika, fa tohizany tahaka ny fitiavany, mitoetra tahaka ny fitiavany koa isika, satria ao amin'ny fitiavany isika no mivelona sy miaina. Io ilay hoe fitiavana maharitra, tsy levina, tsy manam-pahataperana. Ny andininy fahaefatra sy ny fahafito araka an'izany no manambara ny amin'ny toetoetra izany fitiavana izany. Ny resaka eto dia izao raha hitaritsika lavidavitra kokoa, ny toerana misy ity andininy tsorotra masina ity manomboka amin'ny toko faharoa ambin'ny folo dia izao ny zavatra misy. Miresaka ny amin'ny atao hoe fanomezam-pahasoavana i Paoly Apôstôly. Izany hoe karazana don fanomezana ara-panahy ho entina
manompo an'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana atao hoe Korinto. Araka ny toko voalohany andininy voalohany sy ny manaraka ao dia izao fiangonana nanan-karena ity fiangonana atao Korinto ity. Fiangonana manan-karena azy ho ianao dia izao tsy resaka vola, tsy resaka vola fa resaka fanomezam-pahasoavana. Nisy fihetseketsehana ara-panahy be dia be tao amin'io fiangonana io, tao araka ny voalaza eto, tao ny nanasitrana, tao ny natoriteny, tao ny mpampianatra, tao ny nanampinoana, tao ny nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana amin'ny vavaka sy ny maro samihafa. Fa amin'ireny olona ireny jereo ny andininy voalohany amin'ny toko 1:12, ary ny amin'ny zava-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fonjentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampy, moana arak'izay ny tao-mananareo. Koa mampahafantatra anareo fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy raha tsy mahay manaiky hoe Jesosy ny Tompo. Raha tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny Tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Nanana fanomezam-pahasoavana samihafa araka ny voatantara manaraka an'io toko 12 io, araka ny efa voaresaka teo. Fa tao amin'io fiangonana io araka ny toko voalohany ny andininy 10 sy ny manaraka any dia izao nisy karazana sisy matao. Izaho an'i Paoly, izaho an'i Kefasy, irafantatsika loatra moa ilay izy, izaho an'i Apôlôsy. Izany hoe rehefa mamaky azy ianareo dia eo ambany eo amin'ny toko voalohany io ihany dia lazainy hoe resaka batisa no olana. Ianona nanao batisanay, ianona nanao batisanay, dia izao ireny no mpanompon'Andriamanitra harahinay ato amin'ny fiangonanay. Dikan'izay nisy karazana fisarahana atao hoe atony an'i Paoly, zahay an'i Kefasy, dia nanana fanomezam-pahasoavana samihafa nefa tao ihany koa. Izany hoe ny filazana an'io dia mametraka ny Kristy ho mitovy amin'ny Paoly sy Kefasy ary Apôlôsy. Dia hozy Paoly hoe angamo i Paoly na i Kefasy na i Apôlôsy no voahomby tamin'ny azo fijaliana hamonjy anareo fa tsy Kristy. Fa izay fanahy manaiky an'i Kristy ho tompo, manaiky an'i Jesosy ho tompo, io ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Io zany olana anankiray voalohany amin'ny fanomezam-pahasoavana. Misy olona nampitovy an'i Jesosy amin'ny olona. Asa ianao rehefa mba mandeha ty am-piangonana dia izao aza ampitovizina amin'i Jesosy ny pastora na ny mompera na ny frera. Tsy mitovy mihitsy. Fa Jesosy, izy no mpamonjy antsika, izy no zanak'Andriamanitra, dia tsy ampitoviana amin'ny olona rehetra izy. Zay aloha anankiray. Ny faharoa, amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa dia izao toa samy naka ho azy ny pastora tsy manotoriteny, tsy mila olona mpivavaka za, tsy mila olona mpaminany, tsy mila fa samy mandeha miasa samy amin'ny aleha. Dia hozy Paoly Apôstôly hoe ny fiangonana anie sahala amin'ny vatatena. Sahala amin'ny vatatena, Kristy ny lohany, araka ny ampianarany azy amin'ny Kolosianina sy ny Efesianina. Dia izao dia niho ny tenantsika, fa izao no amehezan'ny Paoly azy, dia niho ny tenantsika fa raha ohatra ao an-trano ianao tsy manao kapa na voadaka zorona tongo-databatra ny tongotrao, maharary ny vavanao no taraina voalohany, sa tsy zay? Fa nahoana isika rehefa kristianina, raha voany anankiray, iza ny mandatsy azy aloha? Ny eo alohany, raha atao am-piangonana aza misy zavatra hita hafahafa, ny eo alohany no voa, ny eo afarany mety mandefa texto amin'ny anankiray hoe ranona hitako ohatr'izao indray. Tsy izany no fiainany vatantenantsika, fa raha voany anankiray dia izao. Ny anankiray momba ny tenantsika,
miaraka ory daholo. Tsaroako zahay mbola zazakely a, rehefa manao baolina dia mahavoataka vato, zahay moa tsy mananana godasy, dia miendaka le hoditra ato amin'ny ambanin'ny akibe tongotra ao mandaka vato. Dia inona ny zavatra misy? Lasa ny tanana maka tratraka vola ma ny anaovanay anazy. Inona no tsantatro le anatsinahy. Maka ny tanana dia ny vava mitsakitsako dia atao eo amin'ilay fery dia hoe zay no mahamaina an'ilay fery haingana. Fa tsy hoe manao hoe ny vava dia midébrouiller avao ianao fa ianao no te handaka vato ao. Fa izay no fiainantsika kristianina, tenan Jesosy isika io na dia anaram-piangonana samihafa. Ny anankiray ohatra hoe tanana, ohatra ny FLM tanana, ny katolika vatana, ny FPMA tanana kavia, dia izao miara-miasa hahasoaninona ny fiangonana. Dia ny fiangonan'Andriamanitra zany, fa tsy ilay anaram-piangonana. Tsy ilay anaram-piangonana fa ny fiangonan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay. Tsy ny FLM ny maharitra mandrakizay, tsy ny katolika ny maharitra mandrakizay, fa ny mpino no maharitra mandrakizay. Ka raha samy ny anankiray katolika, ny anankiray luteranina, ny anankiray FPMA, dia izao miara-miasa hahasoany fiangonan'Andriamanitra isika, dia isika rehetra izany. Izay no atao hoe mifankatia. Ny olana tao amin'ny fiangonana dia samy naka ho azy. Fa io no ezahan'i Paoly itenenany eto hoe mifankatiava, manoriana ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, izay karazana join mampifandray an'ireo rehetra ireo, ka mahatonga n'ilay fanomezam-pahasoavana samihafa ho samy hahasoany tena avokoa dia ny fitiavana. Mandefitra ao anatin'ny fahasamihafana isika, mifandefitra. Fa rehefa misy ny zavatra atao dia izao miombona ho iray, satria zanaka olona anankiray isika, zanak'Andriamanitra isika. Tsy misy an'izany hoe hafa ny lanitry ny katolika. Mety hisy an'izingizina hoe hafa ny lanitra ianina, dia ho hitantsika eo. Fa tsisy hoe lanitra katolika, lanitra luteranina, lanitra FPMA, fa izao ray ny tompontsika, ray ny Andriamanitra ivavahantsika. Ny epistilo an'ny Korintianina raha teo milaza an'izany, batisa anankiray no atao antsika. Dikan'izay varavarana anankiray tompoko no idirantsika rehefa miala ety isika. Varavarana anankiray. Aza misy mieritreritra hoe zahay miditra ary amin'ny arian-damosina, fa miditra amin'ny varavarana anankiray. Mifankatiava tsara. Aza mety ho levon'ny fahasamihafana ny fifankatiavantsika kristianina, fa izany mampianatra ny tompo antsika. Isika rehetra io dia tokony ho taratra ilay Andriamanitra fitiavana izay niteraka atsika, izay niteraka atsika teo amin'ny batisa, ny fisiantsika eto amin'izao tontolo izao, amin'ny fiarahamonina misy atsika, amin'ny tokantranontsika, amin'ny zanantsika, amin'ny raitapo amintsika, amin'ny mpiara-miasa amintsika, dia tokony ho taratra izany Andriamanitra fitiavana, tsy miova izany isika amin'ny toerana rehetra izay misy asika. Dia satria moa fanomezana avy amin'Andriamanitra ity, fitiavana anankiray ity, tsy miova ity, tsy manam-pahataperana ity, mangataka amin'ny tompo isika mba ho ny fanahiny izay loharano mamboly izany fitiavana izany, hitoetra sy hiasa-betsaka ao anatsika amin'ny fiangonantsika tsirairay avy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra haritra mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
tonga amin'ny fotoana izay anambarantsika miaraka ny finoantsika iraisana no fanekempinoana niseanina isika ny avantsika kimamma zany no mitarika amin'izany. Eo am-pitsanganana no anaovantsika azy fanekempinoana niseanina. Izao mino an'Andriamanitra tokana raitsy toa nahary ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Izao mino an' Jesosy Kristy tombo tokana zanaka ray tokan'Andriamanitra eraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka fa tsy natao, iray fomba amiray. Izy ny maharoana izao rehetra izao, midina fitanendanitra ho antsika olombelona, misy ho famonjenantsika, ary tonga ny fitaovana marevetsy, no niery faray masina, tatoa olombelona, nombona tamin'ny azo-fijalianantsika, tamin'ny andro ny Ponto Pilato, mitsangana velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny soratra masina, miakatra ny an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra tsara mifedrasiny ka tsy anapatapenana ny fanjakana. Izao mino fanahy masina, tombo sy fahavelona, avy amin'ny raisiny zanaka, itsahona sy miambonahitra, miaraka amin'ny raisiny zanaka, ary mitenta avy vampaminany. Izao mino fiangonana iray, masina, manerana izao tontolo izao, araka amin'ny fanomezana apôstôly. Izao manaiky ny batisa iray, famelan-kelika, ary miandry ny fitsanganana maty sy ny fiainana ho avy. Amen. Afaka mipetraka isika, tonga ny fotoana izay anaovantsika vavaka angatahana ny solotenan'ny fiangonana Telotoka Iroso aty aminona. Mandritra izany dia hovedesintsika ny asina 270 Jesosy ny herin'ny teninaoany anova ny fiainanay. Dia misotranao hatrany izay ry Tompoandriamanitra io fa nomenao izao taom-baovao izao dia taom-baovao tokoa hitondra fiainana vaovao, hitondra fanantenana vaovao, hitondra aim-baovao an'ny tsirairay arak'izay efa nambaranao taminay teo dia ilay fankatiavana, ilay fitiavana maritra mandrakizay nay toetra tenanay tsirairay avy isam-piangonana isa tenanay tsirairay avy zany ka mba ho tanteraka aminay tokoa tompo ilay fankatiavana marina izay nitorianao taminay teo dia izany no amakivakiana indray ity taom-baovao izay nomenao anay ity koa ny voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Iara ivavaka isika misaotra sy midiranao ry Andriamanitro amin'ny alalan'ny Jesosy zanakao. Ianao Jesosy no ifanalaza fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hanana fiainana mandrakizay tokoa izahay Jesosy raha ohatra ka mifankatia, raha ohatra ka tsy mandika ny didinao satria ianao Jesosy no ifanalaza
raha tena mpianatra tokoa ianareo dia mifankatiava. Ianao koa Jesosy no efa milaza fa tiavo ny namanao tahaka ny tenanao ary tiavo ny fahavalonao. Ankehitriny Jesosy tsy feno eo anatrehanay izany satria mbola misalasala izahay, mbola tsy manana ny finoana izahay, ary mbola tsy manana faharetana izahay, ary mbola tsy mivafo izahay. Nefa ianao Jesosy no milaza fa raha misy olom-baovao mivafo ao Kristy dia olona azo antoka efa lasa hitanao olom-baovao isan'andro. Miombona aminao zahay, andresenay ilay ratsy izay mampisaraka anay. Aza velao fitaovany devoly zahay, fa tario kosa Jesosy amin'ny lala tokany, didy tokany dia ny fitiavana, fitiavana tsy miboy, fitiavana mahanatra mandrakizay, ary aoka andefitra ny zavatra rehetra, aoka aharitra amin'ny zavatra rehetra, ary aoka hanatena ny zavatra rehetra, hiombona, hanary izay rehetra tsy avy aminao any amin'ny farihy ny rehetra. Ny fitiavanao no maharitra, ary izao fiombonanao ankehitriny izao dia hitombo, hiahery ary aharitra, ary hoy ny hira anankiray nampianarinao anay izay, aoka tsy zarazara intsony fa ho iray dia ny hidirany ireo izay sisa amin'ny zanak'Israely ho ohatranao, dia tsy izy izany Jesosy io, fa ny fanomezam-pahasoavana, ny fiangonana telotota hitarika ireo olona izay mbola any ivelany, olona kristianina avy any an-tanindrazanay, tonga eto amin'ity toerana ity dia manadino ny fiangonanao. Ireny Jesosy io no angatahana hiditra ato amin'ny fiangonanao, satria iray ny fiangonanao fa tsy telo na efatra, fa iray ny vavahady makany aminao, ary tery dia tery io Jesosy io, ary izany no angatahana aminao ankehitriny, mba tsy hisy malagasy izarazara intsony aty ivelany aty, fa ho iray izy ireo. Ary ireto fiangonana ireto no vavolombelona tsy eto amin'ity toerana ity ihany, fa manerana izao tontolo izao, araka ny teninao moana hoe Samaria, ary manerana ny tany. Dia ho anao Jesosy ny tery, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindro, hatramin'izao dia tena mbola mameno mafy ny valan'aretina Covid, saika manerana ny tany. Maro ireo lavo, ireo mbola andala fitsaboana,
ary ao kosa ireo efa sitrany. Koa mangataka famindraponao izahay mba omeo fahasalamana tanteraka ireo tsy salama. Mba mangataka ny fanatrehanao ireo mpitsabo rehetra tsy ankanavaka amin'ny fikarakaran'ireo marary. Aza velanao kivy izy raha tojo fahasahiranana sy fahasarotana, fa aoka ny tanànao masina anampy azy ireo hatrany. Ho anay rehetra ihany koa ry Tompo, ho an'ny mpiray tandrazana aminay dia mba feno fahasalamana ny tsirairay, afao amin'ny rofo rehetra na ara-batana na ara-panahy, ahafahanay manohy sy manantanteraka ny anjara-didy sy andraikitra sahaninay. Ny fitiavanao tsy manam-pahataperana ny anjaka aminay. Amen. Izany tonom-bavaka izany ray dia ho farananay amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy manao hoe: Andandro, mba masina ny eny anaranao, tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Amin'ikay tahaka ny amenanay izay meloka taminay, fa manafana iandratsy, masiry ary voninahitra mandrakizay. Zao dia tonga amin'ny fotoana izay hanambarana ny vaovao-piangonantsika, fiangonana Telotota FDMA no manomboka dia ny fiangonana Luteranina Malagasy, avy eo farana ny Communauté Catholique Malagasy ex-Marseille. Fanarabantsika indray amin'izao alahady farany amin'ny volana janoary izao, ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zongontsika. Misaotra an'Andriamanitra antsika ry havana raha nahatanteraka izao fiara-mivavaka izao, dia misaotra ny pastora Rakotomahefa Taina Eloa izay nanome antsika ny vatsim-panahy androany. Dia misaotra ny pasteur Randrianandrasana Zonao ihany koa izay nitarika fotoana, ary misaotra ny frera Rakotondranaivo Jean Charles izay anisany nitotona fotsy sy nahandrona masaka ny fikarakarana izao fotoana izao. Ary misaotra antsika rehetra koa ny tafavory maro be eto anio. Ho an'Andriamanitra rery ho voninahitra. Amen. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny sabotsy 5 febroary dia hanao fampizarana ny sampana vehivavy kristianina, ka ny thème amin'izany dia vehivavy velona mitondra fanavaozana avy amin'ny fahendren'Andriamanitra. Nalaina tao amin'ny Timoty voalohany 2:4-20 amin'ny 3 tolakandro fotoana ao amin'ny salle des fêtes. Ny 6 février indray alahady voalohany amin'ny volana febroary, ary misy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ny STK no mandray anjara amin'ny liturgie, ary koa manentana amin'ny fanadiovana ny fiangonana. 12 février LDF SLK. Jehova ny mombanao ry lehilahy mahery, tsara toko fahenina 5:12 miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo. Ny sampana lehilahy kristianina tafika sa Marseille dia faly manasanao amin'ny hetsika izay ataon'izy ireo ny 12 volana febroary 2022, manomboka amin'ny 3 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany. Misy sakafo sy tsakitsaky amidy amin'ny vidiny mirary, afaka komandina meloa amin'ny laharana etsy ambany. Misy fiarahana mikalo sy mihirahira sy lalao samihafa izany fiarahana amin'ny korano izany, dia manentana sady antsika hamandrika izany andro izany. Hozaraina ho antsika etsy ambaravarana ny flyer mikasika izany, dia maniry koa ho eo ambanin'ny fahasoavan'ilay mpahary tompo sy mpandahatra zavatra rehetra. Ny birao SLK laharana antsoina izany toky 06 28 72 01 37.
Ny 13 febroary dia fanokanana amin'ny fomba ofisialy ny SLK eto amintsika. Ny fotoam-pivavahana dia manomboka hatrany amin'ny 10 ora sasany. Ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19 dia mitohy hatrany. Misy hatrany koa ny fampitana amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny Facebook sy ny Zoom ary koa ny YouTube. Ny fianarana soratra masina pazapa Bibla dia isaky ny zoma hariva amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany izay anasana antsika rehetra. Ny katekomena dia mianatra isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora eto Vialary. Ny sekoly alahady kosa dia mandray ny fianarany ny alahady 17 febroary. Ny fitom-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 10. Ny asa fanatsarana fiangonana izay any an-tanàna rehetra afaka amin'ny fanometanana amin'izany dia isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 4 ora. Ny groupe diakona CSD no miasa mandritra ny volana febroary. Fiantsoana fivoriam-be. Fiangonana manolo-tena hanompo ny tsotoa. Fanizanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Marka 10:5-7. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fivoriam-ben'ny mpandray dia ho tanterahana ny alahady 17 febroary 2022 izao ao amin'ny fiangonana Sainte-Émilie de Vialard, 6 Square La Pauline 258 Boulevard Romain Roland, 13009 Marseille aoriana ny fotoam-pivavahana. Zava-dehibe amin'ny fiainam-piangonana izany fotoana izany ka hanasana antsika mpandray rehetra. Mandritra izany fotoana izany no hanaovana jeritodika ireo asa vita ary koa ny fitantanana ny volam-piangonana nandritra ny taona 2021. Amin'io ihany koa no hanolorana ny teti-bola 2022 izay ny volavolain'ny komity ho alefa amintsika aoriana amin'ny alalan'ny mailaka ireo atota taratasy mirakitra izany mba hahafahantsika mandinika sy mamakafaka mialoha ny fiainam-piangonana. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Amin'ny anaran'ny komitin'ny fiangonana, Randrianandrasana Janot mpitandrina, Ravelo Jaona Kajy filoha. Vaovao avy any ivelany. Ny FPMA Melun izay mankalaza amin'ny 20 taonany dia mikarakara fifaninanana hira faneva ho an'izany 20 taona izany. Misokatra ho an'ny rehetra amin'ny faninanana ary hatramin'ny 20 février amin'ny 12 alina ny farafandraisana ny sangan'asa izay liana amin'izany dia afaka manatona ny birao makany andininy. Ny synode apartany fatsatsa dia ho tanterahana any Monteux, Avignon ny asabotsy 10 febroary ho avy izao. Aoka hitondram-bavaka ny fotoana isika. Filazana manjo. Ilaozy ny vadinao ho manantena ary ny zanakao kambody fa izaho no hiay azy. Jérémie 7:7. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsakana ny tena maty no ampandrenesana ianareo ny fodiamandry ny havana malalanay. Rakoto Arsoa Miora Orlando rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany. Hoy ny vatiny Andriatseheno Aingitiana, ny zanany Rakoto Arsoa Loiano, Rakoto Arsoa se Kiara Andriantsoa Loki ho anay. Ny ray aman-dreny sy ny havana manontolo. Ny fandevenana ny nofon'ny tompoklahy dia efa vita ny zoma 27 janoary teo. Aoka samy ahatsiaro-bavaka ny fianakaviana ny lozany isika. Banque alimentaire. Ny banque alimentaire dia misokatra trano antsika izay mila izany. Izany dia hitantsika atsy amin'ny salina kate na azo atao koa ny manatona amin'ny mpitandrina na ny tompona andraikitra raisina tanandroa ireo izay maniry hanohana izany. Dia toy izay ary ny vaovaontsika dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra.
ravantsika rehetra amin'ny anaran'Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina. Ny vaovaon'ny loterana malagasy araka ny fantatsika misy fiangonana loterana malagasy anankiroa eto Marseille, any Mazarika 8 boulevard Magnan izay mivavaka ny tolakandro, ary eo amin'ny Sainte Claire 67 rue Gate mivavaka manomboka amin'ny 10 ora sasany. Ny pastora moa dia pastora Volatombo Flavieno mitondra ny fiangonana anankiroa izay mialatsy indrindra no ny antony ara-pahasalamana no tsy nahatongavany teto anio, dia voninahitra ho an'Andriamanitra ireny. Misaotra indrindra. Miarabantsika rehetra amin'izao alahady izao, toy izao indray ny vaovao-piangonan'ny communauté katolika malagasy. Araka ny efa hitantsika maneran-tambazotra serasera dia mikarakara opération sompitongotrombo sy tsakitsaka ny tanoran'ny communauté. Izany dia ho tanterahana ny asabotsy 10 febroary amin'ny 4 ora tolakandro ka hatramin'ny 7 hariva. Noho ny amiana-pahasalamana dia atao emporté ary mbola mitohy hatrany ny fandraisan'ny komandintsika. Ny adresy angalana lasopy sy ny tsakitsaky dia amin'ny Laratrano 422 avenue de Montolivet 13012 Marseille. Manarak'izany, ny lamesa manaraka dia ny alahady faharoa ny volana ny 13 febroary ao amin'ny Immaculée Conception 8 rue de la Boucle 13012 Marseille sy ny alahady faharoapolo febroary ao amin'ny Immaculée Conception ihany. Marina fa ireo fotoan'ireo dia minoka amin'ny 3 ora sasany tolakandro tsy diso. Misaotra ny tompoko. Tonga amin'ny fotoana izay anolorantsika ny raky mpisaorana, mira tsara raha ny rahalahy no mahay mifankatia tokoa no ataontsika mandritra izany. Oh
afaka mipetraka isika tompo. Milohan'ny amaranana ny fotoana andraisana ny tsodrano dia anao teny fisaorana ny avantsika kimama. Miarahaba tompoko, mbola mamerina ny fiarabana vampiraritso amin'izao fotoana vaovao izao. Etona dia mialatsiny aminareo itenako raha mandray fitenenana satria tsy natao ikabary aho fa nindramina kosa apita ny afatra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny nahavitantsika izao fiombonam-pivavahana izao satria noho ny fitahiny sy ny fitiavany ary ny fitantanany dia mbola afaka miara-manandratra vavaka isika androany. Misaotra betsaka anareo mpitantana, anareo pastory, anareo ray am-panahy. Misaotra anareo satria raha tsy anareo namory anay toy ny kaboty ihany izahay fa an'Andriamatoa consul sy ireo solontenan'ny fitondram-panjakana dia atolorana fisaorana ihany koa tafotafo noho ny famalianareo ny fanasana. Isaorana ihany koa noho ny fitsidihanareo fahatongavanareo mamangy ny faritra manodidina fitiavana izany ary rarinay malagasy aty andafin'ny ranomasina nitohizany izany hetsika ataonareo izany tsy amin'ny maha kristianina ihany fa amin'ny maha-piray maha-malagasy amintsika. Ho antsika vahoaka an'Andriamanitra tsy akanavaka ihany koa dia fisaorana natolotra anareo izay namaly ny antso izay nitondra mibavaka ity taona vaovao izay diavintsika ity. Tsy ho adintsika ihany koa ny misaotra ny fiangonana FPMA, ny mpitendry zava-maneno, ianareo korala mitambatra izay niaraka nanatotosa ny fitoam-pivavahantsika androany. Ianareo izay nikarakara rehetra tsy akanavaka izay nitoto na hafotsy na andro na masaka ny FLM, ny KMAM, ny FPMA mamelahy raha sanatria nisy ny tsy voatanisa. Totosa somatsara ho iaho izany fotoana izany ary izy Andriamanitra ray no dia ray na sy ankalazaina ary omentsika voninahitra mandrakizay. Saotra tokoa. Amarana ny fotoana isika fanaotsika ny mifanasa mamarana izao amin'ny fizarana mofomamy manta sy masaka nefa noho ny fahamehana ara-pahasalamana dia mbola tsy afaka hanao izany isika, mbola ho avy ny fotoana raha sitrapon'ny tompo ny ahafahantsika manao izany fa dia ny tsodrano no afaka ifampizarantsika ka iroso amin'izany tsodrano izany tsika mandritra ny hira izay ho ataontsika araka ny lohahevitra ny fitiavana maharitra mandrakizay tsy manam-pahatamperana ny fitiavana tsy ho levina mihitsy ary ny hira amin'ny tianantsika izany dia fitiavana ranovelona loha ranolalina. Andininy voalohany ataontsika melohan'ny tsodrano izay hoentin'ny pastora Rakotomahefa Erika Eloa ary ataontsika eo am-pitsanganana izany. Andininy voalohany melohan'ny tsodrano ary andininy sy fahatelo aoriana izany. La
raiso ny tsodran'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Hitahy anao anie ny Tompo ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie ny Tompo ka mindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie ny Tompo ka hanome anao fiadanana. Amen. Afaka manao mariky ny lakroa ny havatsika katolika amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia mirary herinandro sambatra ho antsika mianakafy ho an'Andriamanitra rerian'ny voninahitra.